Viva 98.8. Azava fandarina eto mionja-peo Viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny iray ora atoandro ka hatramin'ny ora sasany fa makafakana ara-politika sosialy toe-karena hiditra vetrantsika amin'ny akombavao misongadina amin'ny akapobeny amin'izao atoandro izao ary dia hoarahantsika izay akombavao misongadina izay aloha dia aveo isika mitondra ny famakafakana ara-politika sosialy toe-karena dia hiditra ianareo ny faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday rehefa aveo ry mpiaino jaina akafainy kely ary aloha isika toy izao ary ny akombavao misongadina amin'ny akapobeny ry mpiaino ajaina akafainy kely hoe nofirain'ireo jiolahy tany Matolampy nofirain'ireo jiolahy tamin'ny antsy izy telo mianaka antoko otrikafo fiarovana ireo namotika ny firenena no ataon'ny Sadeky ka tokony hijoro ny malagasy. Colonel Michael Randrinirina fikonan-doam-pirenena tsy afaka mandray anjara ireo tsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy. Mangataka ny andoavana knaps io mangataka ny andoavana isam-bolana ny fisotron-dronono ny intersyndical. Mondial 2026 manohy ny diany amin'ny ampavalon-dalana i Maroc. Tany Antsirabe ny ankizy anala BBC maty voatifitra teo an-tokotany. Toromarika ny Sadek lavo ny fanjakana ny famerenana ireo mpitsom-ponenana politika. Kitra mondial 2026 natao andro tsy niasana tany Paraguay ny ampitsony nandresen'ny Alemana. Fikirizana tamin'ny fiainana no tefeny sedra mafy ny lalovan'ny tale général ny Kianjam-Barea. Ady amin'ny arety mifindra mandalo tsy fampina ny vaksiny fisoroana Mpox. Resaka felan-tsasatra samy mamolavola atrikasa hialana voly ny fitoerana ara-kolotsaina. Ao raha atoro ireo sakafo tokony ho fadiana raha te ho salama. Maraparana an'izay akombavao izay sika ry mpiaino ajaina manafosafo sady mamelaka ny Sadek avelao hody ireo sesitany avoa ireo gadra politika. Andriamatomarika Ravalomanana tsy afa-miala amin'ny raisam-pirenena isika. Akadin'ondry sakay razana iray sy karandò vitsivitsy hita tao anaty lobolobo. Tsy verinao, tsy torono, tsy azo ialana ny fanovana rafitra. Izay ny vaovao misongadina amin'ny akapobeny ry mpiaino ajaina makasitraka makatelina indrindra toko. Famakafakana fohy dia fohy no entina satria anisan'ny nampisokatra ny maso sy ny hevitry ny olona maro. Izay ilay hoe mpanara-maso ny vahoaka malagasy. Ny resaka Sadek izay nandinika momba ny raharaha eto Madagasikara. Ny zavatra tsy azo idifirana
ao anatin'ny toe-javatra ohatr' zao dia ny zavatra misy a dia tadio fa mpikambana eo anivon'ny iraisam-pirenena ihany koa i Madagasikara. Noho izany manana anjara biriky ngeza be mijery ny fandehan'ny toe-draram-pirenena misy eto Madagasikara ny iraisam-pirenena any. Ny sadaikany solotena amin'ny firenena mikambany afaka mijery sy manara-maso ary matoa na amin'ny lafiny ara-politika, lafiny ara-diplomasia, lafiny ara-toekarena dia tsarovy tsara fa misy akony amin'ny eran-tany eny fa na dia hoe firenena madinika na misy milaza hoe firenena mahantra ary Madagasikara manoloana ny sehatra izay sahaniny ao anatin'izany. Noho izany sehatra anankiray amin'ny iraisam-pirenena ny resaka diplomasia ny tiana resahana dia manana ny andraikiny ary manana ny zavatra tiany hojerena sy fantarina marina hoe inona marina ny zava-misy ao Madagasikara ao. Ny firenena rehetra dia voadiniky ny iraisam-pirenena daholo ny situation misy ao aminy, ka raha misy ny anjara biriky ny enti mandamina sy hita fahampirindra an'ilay firenena hiverina tsara amin'ny situation tokony ho izy dia izay ilay sehatra ara-diplomatika tsy maintsy misy ny fifandraisana sy ny fifampiresahana manoloana an'izany toe-javatra izany. Somary mahagaga ihany no asahitsika miteny hoe indro ilay vaovao dia hoe sady manafosafo mamelaka tamaina ny sadeky, misy ny antoko politika milazany hoe fiarovana an'izao no ataon'ny sadeky fa tokony hijoro ny malagasy sy ny sisa. Hevitra ara-politika izay fa ny zavatra misy dia mifandinihana ny toe-draharaha misy, fandinihana ny eran-tany zany ny toe-draharaha misy eto. Tena ataoko amin'ny fomba tsotra ilay izy mba ho azon'ny olom-pirenena rehetrarehetra hoe fandinihana ny zava-misy sy ny toe-draharaha misy amin'ny firenena anankiray izay mandalo fahasarotana ka hitadiavan'izy ireo amin'ny sehatra ara-diplomatika ny vahaolana tokony ho raisina. Io efa nambarantsika hatramin'izay fa ny rafitra tetezamita dia misy rafitra rano maneran-tany ary fantatry ny rehetrarehetra izany. Misy lalàna rano io sy ny rafitra rano ao anatiny io rehefa mandalo amin'izay hoe anisany voara-maso izay teto amintsika ka mety ho izay angamba ny mahatonga ny sadeky miteny satria inona korotsokorotso ara-politika ny natonga n'ilay situation misy eto amintsika izay azo eritreretina hoe mety mandeha ila ihany, tsy araka ny zavatra ny eritreretin'ny saina, tsy araka ny zavatra ny saintsainina dia miseho ireny tranga ara-politika maro samy hafa ireny. Eto miteny ny antsika izany rehefa mahitsy dia mahitsy hoe oka zava ny resaka. Misy langazy tsara entin'ilay filoham-panjakana izay azo lazaina hoe mifamatotra amin'ny sehatra ara-diplomatika ao amin'ilay hoe fandavana ny hoe fifampiresahana sy ny fiaraha-miasa amin'ny sadeky. Io nge ilay problème mitranga eto amintsika ka io moa na inona ho resahana raha tsy ny indray matoa filoha fa tsy maintsy izay filoha foana ny voatonontonony eo
fitondrana ianina voatonontonona foana fa raha mandinika tsara tsika somary misy langazy samy hafa hita ao anatin'le izy ary zay ny nahavoan'ny ray aman-dreny mitondra ny firenena teto hatrizay ifangaron'ny hevitra samy hafa ao anatiny ao dia mifanjeva ao anatiny ao dia tsy mitovy le hevitra dia samy manana ny heviny dia miresaka lasa mitondra perturbation hevitra eny anivon'ny olo-pirenena tsirairay avy kanefa tsarovy tsy azo atao tsinitsina ny olo-pirenena fa mahay mandinika sy manara-maso ny zava-misy mahay mandinika sy manara-maso ny zava-misy eto amin'ny firenena dia zany hevitra rehetra zany no mitambatra dia matoa mifamafao ny hevitra na ao anatiny ao na etiany dia misy zavatra tsy mikola zany mazava ho azy ampahendrena be ny tenenana an'le izy misy zavatra tsy mikola le izy ny porofongeza be entina amin'le izy dia zao raha misy drafitra anakay tokony ho arahana dia iny ny arahana dia voapirofo manoloana ny olo-pirenena amin'izay hoe manara-drafitra tsara le izy fa matoa le olo-pirenena mamoaka ny heviny matoa ny ao anatiny mizarazara hevitra matondra indray mety misy fiampanganan'le mpitondra matondra indray mety misolila any anatin'ny hevitra tsy izy ao anatiny ao dia avy amin'izy amin'ny mahatonga an'izay ohatran'izany daholo iny io na iza mpitondra teo na io dia misy fomba fiteny zay moa hoe tratran'ny odin'akondro zay le fitenyle tratran'le odin'akondro le odin'akondro zany sary teny ny hitondrantsika azy fa tratran'ny hoe tsy fitovikevitra dia hita maso le izy ka io raha hiteny ianao hoe tsy mila ny sadek tsy mila n'izao tsy mila n'izao tsy mila iraky ny iraisam-pirenena ireo sy ny sisa azo antoka ve zany fa havita tenitsika tsy afa-miala amin'ny sadek zany ary nyrafitra iraisam-pirenena zay apetrany eo anatin'izay ireo sadek eo tonga eto iraky ny iraisam-pirenena ireo dia efa nisy dinika ny ainga ao anatin'ny lamina andaminana ny zavatra mety misamboaravoara ka mety hiteraka hevitra hifandiso ao anaty ka raha isika indray ohatra ny andeha hiziriziry sy ametraka ny ampo mety diso toerana dia eo tsika ny sahirana marina mety misy fifandraisana tsika amin'ny rosianina mety misy fifandraisana amin'izao mety misy fifandraisana amin'izao fa reny rehetrarehetra iny ao anatin'ny iraisam-pirenena firenena mikamana daholo fa misy fehiteny sy fehikevitra entin'ireo ao anatin'ny fandaminana donc zany raha te hiverina amin'ny ara-dalàna rariny sy nihitsiny araky ny tokony ho izy dia misy lamina tokony ho arahana mba tsy ampisavovosaina tsy ampifandrita-karakevitra antsika samyntsika eto tsy ampifamalo ny mpanao politika tsy ampifandrivotra zavatra mafy sy anahirana fa ny tanjon'ny vahoaka dia tsotra te hahitany Madagasikara hiverina tsara amin'ny ara-dalàna eo miresaka hoe ny gada politika sy ny karazany sy ny sisa be da be ny langage politika azo ampiasaina ao anatin'izany fa tia ny tsarovo korotsokorotso ara-politika no nisian'ny olana teto tamin'ny 25 septembre donc zany situation politika pura mihitsy
ka raha ohatra politika le olana tsy maintsy any amin'ny politika ny vahaolana io tsy maintsy zay foana zay zavatra hitrangan'ny olana tsy maintsy amin'iny ihany ny hitadiavana ny vahaolana ka ozy iza hoe mpanaramaso ny vahoaka malagasy mamantatra ny zavatra misy rehetrarehetra nanaramaso ihany koa ny sadeky nijery ny zavatra misy nitondra amin'ny feikeviny tsy korotana nge nentin'ny sadeky fandaminana ny netiny ary ngafitra iraisan'ny rehetrarehetra no apetrany amin'ny situation misy ny firenena tsirairay avy mandalo fahasarotana inona zany ny olana raha isika manko ny fampiziriziry sy ametraka ny ambom-po hoe mety ho maro toerana ve sa mety ho diso toerana dia ifandringorengreko même tena tsoko na mpanao politika ny antoko politika misy eto amintsika misy firy fa samy manana ny heviny dia eo le fisavorovoro-kevitra dia tsy mety ilamina dia izy anefa nitratra farany foana tsy maintsy tsika vahoaka malagasy ihany ny olo-pirenena nitratra farany ny fitondrana fanavaozana tsy ametraka problème amin'izay fitondrana fanavaozana tsika io ny fitondrana misy fa mpanara-maso tsika mitady fitoniana sy filaminana tsika mila vahaolana mendrika tsika dia rehefa miditra ny iraisam-pirenena sy ny sisa mitondra ihany koa feikevitra ara-diplomasia zay entin'izy ireo ao anatin'ny fandaminana ny firenena dia ny miara-dalana ihany ny zava-dehibe mba tsy hisian'ny disadisa sy savorovoro satria le firenetsika zao nijerena dia le olo-pirenena vahaolana ho amin'ny firenetsika soan'ny vahoaka malagasy ny tadiavina fa tsy tsika samytsika ato indray no andeha hitady olana sanatria mivava ny ao anatin'ny fitondrana fanavaozana mifandiny tsara mbola betsaka ny hevitra tsy mitovy aminareo fa ny tena manahirana ao a dia zay hoe le ray aman-dreny foana nazo an'izany anie filoha teo aloha ny hafa manao ny atao le filoha-pirenena ny voapanga zao misy zavatra le filoha fanavaozana voapanga filoha-pirenena ny fandimby rehetra tany voapanga no ny hevitra zay mety hifandiso ao anatin'le izy dia nefarany mefara zavatra manahirana ka rehefa manahirana amin'ny fitantanana ao eo anivon'ny fitondrana tsy maintsy sahirana ao anatin'izay ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny vahoaka malagasy nefa tsy andoha-danitra fa mba manana ny heviny ho entiny ho fanotsiana ho fanoroana ao anatin'le izy indrisy mantsy tohatra ny vitsy ihany miaino azy ohatra ny vitsy ihany miaino azy ny antoko politika rehetra samyzaozao milaza ny heviny ara-politika manoloana ny zavatra misy fa mipetraka amin'ny fantiny niza ny marina ny niza ny azo raisina zay ve ny tena izy ahoany zany betsaka amin'ny fanontaniana mipetraka ka ozy iza hoe maika tia metraka ny firenena ho amin'ny ara-dalàna anana mpitondra voafidim-bahoaka rafitra mandeha araka ny tokony ho izy ny vahoaka malagasy tompoka ao anatin'izao olana andalovana izao ka mifamahana ny olana izay ihany no zava-dehibe indrindra tadalana famakafakana foiny fa hisehatra ianareo amin'ny antso amin'ny finday hitondra ny fanehoan-kevitra malalaka ny fanehoan-kevitritsika ao anatin'izay rehetrarehetra izay
malalaka ny faneho-kevitra fa azadino mitenin'ny toerana misy anao sy ny anaranao dia ndaotsika ao anatin'izay faneho-kevitra ampanajana izay mifaingo ary dia omeko atsika ny larana dia afaka miditra rehetra indray isika ao anatin'izay faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday izay 034 07 009 88 034 07 009 88 Arni 034 Arni 032 91 901 20 032 91 901 20 ireo ny larana idirantsika raisina avy hatrany ny antso voalohany miarabanao tompoko miarabanao mampatrika miarahaba koa ny mpiaino ny fifa maneran-tany efa nilazaiko tamin'ny herinandro hoe amin'ny herinandro ty hiditra miresaka politika isika ny politika eto a Madagasikara dia mahagaga indrindra ny mpiresaka amin'reto radio ireto sema hoe ny motif loatra hoe vahaolana tokony mitadiana fa mifanasa vandy ary ny mpanao politika soi-disant hoe mpanao politika sy politika radio fa politika sy tiako bika sy tiako tare besaka ny zavatra fantatro maninona amin'izao fotoana zao no hinzerana fo sady orange za sy manao politika fa manaraka politika amin'izao fotoanako efa manomboka miditra amin'ny fahasivy taonako ny zavatra hitako dia rehefa misy mpitondra hoe hampandroso an'ity Madagasikara dia misy ny era avy any ivelany manao ny rehetrarehetra androdanana an'le olona sahalany hoe sy tiany olona misy ny Madagasikara mba hitovy amin'ny Senegaly hitovy amin'ireo afrikanina izay nizanahany fransay tamin'ny le zandry kely miala siny le zandry kely mba havita zavatra be teto a Madagasikara zany an'izao dia tao republika ny zavatra hitako ny zavatra sy hitan'ny sasany ninina hoe sy misy zavatra vita dia mahagaga ihany dia gabe ianao raha ohatra ny halain'Andriamanitra aminao ny masonao satria anao miteny hoe za sy misy zavatra vita ny fitondrano dia isika izay miresaka eto tony radio tony soyez réaliste et digne de vous-même raha iny lehibe sy ny vehivavy lehibe izay mihevitra fa sy misy zavatra vita eto Madagasikara ny Andry Rajoelina dia hoy za hoe sy mendrika zany olona zany tompoko ao ny amin'izao fotoana zao miteny hoe mandeha sara ny jiro hoe ny rano hoe ore olona voandroany azy zao sika hiditra tao amin'ny radio Ravavy tonga dia maty ny jiro tsisy jiro efa tany amin'ny 9h59 zay vao niverina ny jiro taty aminay aty vato aty ilay vola tompoko ny rano ato amin'ity toerana misy ity dia oka olazaiko amin'izay olona miteny fa hoe sisy problème zao ny rano dia olazaiko fa hoe 763 jours veriko 763 jours androany tsy misy rano ato amin'ny tokantranoko mifantatro fa any ambadika sy fantako saiko koa hoe ino ty akasiparana saiko mamiditra indray amin'le vary miteny ny sasany fa hoe eto Antananarivo dia mihinam-bary intelo isan'andro eny mety misy mihinam-bary intelo isan'andro fa nefa kosa mba fantatry zany olona miteny zany ve ny fahasairana ny mpamboly efa voatanisan'ny olona moa ireny zavatra reny dia mampieritreritra anao hoe ianao zay miteny hoe faly anao fa mora be ny vary d'accord fa
ny zavatra akoatran'io vary io ve mba fantatrao sa ianao efa entohana dodolo ny zavatra ao anaty tokantranao ka sy fantatrao ny hoe natrano charbon tompoka rehefa otrina ny ray gony zay alatriny afaka ena salany malahelo anty taniraza koa malahelo satria ny fanaovana politika eto de politika mahaloto ny zany raha malagasy ianao ka tianao ny tianao ny tanirazanao basy ireo ny ataony sonory kely maso reo itanindrazan'ireo tompoko ary miteny koa gn'ole hoe panina hoe na vazaha io na rosiana na inona io de rehefa tonga eto Madagasikara de gasy non mbona lazaiko anao fa nipetraka tany ivelany misy any moa le villa c'est atao hoe villa fa pavillon à droite à gauche de misy arabe et les français c'est miteny tu sais l'algérien d'un côté ka ianao ianao gasy io ve de rehefa tonga any andafy ianao de ho tenen'ilo le français d'un côté non saotra anao mampatrika manaraka andray ao so nabetsaka ianao de mankasitraka tompoko andrasantsika ny antsoa manaraka miarabanao tompoko miaraba tompoko madame Lydia ihany efa tiam-patrozaka na baibobo ro ranokiroma miraba ny misy Patrick de mirary fahasalamana fa samby vovo sersery daholy rahaty io asa tiam-patrozaka isersery io ditenikely any fiainam-pirenena mba anontany an'ireo mpanonan'ny fanavozana ho aza miraba ny vahoaka malagasy loha zafady tonga sy miaraba ono namanipesa lasa tsy manao veloma namasosa zafady indrindra zafady indrindra tompoko mba anontany an'ireo mpanonan'le fanavozana nametraka an'ity tetezana hita ty misoroko any madame Lydia hoe raha nalan'le filoha teo aloha nareo de ahita raha nareo io zao tsika misavoavoe tsy vovana reny olana napiditra problème nareo de viondray nareo nitady hoe andao hiaraka andao tady fihavanana safady tsy hoe zay korony tsy tady fihavanana fa nareny namorona io atonony zay misoroka zay mpanona amin'ny filoha teo aloha zavatra tsara ny hitanay teo nataony de zay narovanay io zao zay atia totsika kely aty amin'ny Ambatolazac madame Lydia tena mampalahelo ny tantsaha ty ny fananana kely ny kibota sy ny moto ny midy aloha am'izao faravarotra vary am'izao de ngamba tonga de foana daholo ny tambarana filoktarana ambilenao hoe tonga de mora be ny vary de tonga de hoe aloha io fananana kibotalo raha zao aty aminay aty mividy moto de tena mora satria any amin'ny moto aloha n'olona mivadim-pananana aloha am'izao eritreretinareo an'izany le fahorinany tantsaha amerenana an'le dépense de mba mety aminareo izy zany miteny hoe tsy mampaninona madame Lydia na iverina tany amin'ny Filiberatrana hoe ariary ny kapoka ny vary tany inge mbola nampiasa zezika omby zao inge n'olona tantsaha pitsina sisa maninona izy manana omby am'izao de tsy ampitsony ny zezika omby mba mitampy san'le izy zany hoe mifandanja le balance san'le zavatra fambolena fa zao zezy bazana ampidiriny dadanareo na tonga n'izao zavatra misy an'izao zavatra zao de mba manontany anareo raha tao fotoanana misy anareo le izy ohatra hoe vidina zezika zao 10 sy 10,000 ny ray kilao vidina vary ray kilao 700 valonjato farany lafo de eritreretinareo am'izany ny zavatra mahazo ny tantsany hoe nantantsany zao fa ho hitanareo io amin'ny fanetsana eo de ho hitanareo hoe tsy ho vitan'ny tantsaha tsony ny amboly ary tsy vitan'ny tantsaha tsony manan-karama olona nety de eo am'izay tsika ahita amin'ny fotoana hoe ahoana tsika hinambary sa tsy hinambary madame Lydia miteny zany ary eto de manao fanandy anareo tady zay teniko zay hoe ho hitanareo io zavatra ataonareo io amin'ny heritaony fa ho hitanareo fa isy sy tambary tsy ho vitan'ny tantsaha tsony satria mitovina ny dépense ataon'ny tantsaha avela koa ny amin'ny hiditra kely amin'ny fiainam-pirenena hoe ny sadaiky reny atiavana manala baraka zany na olona tena manala baraka olona ny ivelany any reny atiavana antsika malagasy fa tsika malagasy de manana
manana fitsaram-bela tsy hoe raha fa tsy tiako ianina de tsy havana amin'iny maninona raha atao vevanana malagasy no tetezamita io atsona daholo ny rehetrarehetra na olona mankahala anao ao baiboly misy miteny hoe aza mankahala ny namanao fa raha misy mankahala ny namanao tiavo izy okra ny tenanao raha ohatra ka ny rahalahinao no tezitra taminao de ny finaritsy tao ny sitopolo aminazy ianao de aza manolotra fanaritra any amin'ny alitara izy raha tsy mahay mifona amin'ny rahalahinao ianao raha sendraka nisy fampitoroa taminao de zany zeny toatsainantsika vahoaka malagasy hoe fa io tsisy gadra politika eto fa nanao raha aporofoan'le vahoaka le zavatra hoe tsy gadra politika re olona ny gadra reo fa ny eto amintsika zany de zao hoe potika ny fiainana malagasy fihafihaziko anteniko zany de zao mitodika amin'ny vahoaka malagasy miraisa ina amin'ny tsara ary miraisa ina amin'ny soa ny soa ataony le venam-bola ny ratsy atao ary lozany atony raha ohatra ka zany fiainana ohatran'izao zany hoe kamalyfaty eto foana tsika de tsy androsinitsy ty firenentsika ty nefa de namen'Andriamanitra rena maro voatanisa voatanahary fa nefa tsika aza manome tsy men'olona any ivelany hoe hiala amin'ny any ivelany tsika hoe tsy ray ramonina amin'ny any ivelany tsika no tsy zareo ny ratsy fa tsika ato anatin'ity firenena ty misy ny ratsy mbola manana totsaina fankalana ny foronina tamin'ny 2002 io fankalana teto makasitraka tompoko zao nabetsaka ianao de makasitraka anao ihany keo raisitsika ny antso manaraka miarabanao tompoko miraba tompoko salama Patrick eny tompoko efa ao ianao ny raba fotsiny izy de lasa andrasatsika allo mbola ao ianao eny tompoko toizo ary toizo tenao iza de avaiza zafady ty ambany atsimo ana district ana Tsimondrano toizo ny teninao toizo le mikasika an'le hoe resaka fambolemba ary resaka vary an'le raha matoty eo zany tiako tsindrena kely le izy ny tena marina tsy 80% le tatsa diso be le calcul amin'ny fanjakana amin'iny fa ny tambamy ohatra le 80% fa tsy tatsa ka raha ohatra hoe resaka vary zany no hoe akarisika le izy be de be ny mamboly vary fa tsy mahavita taony ka tsy any le solution any amin'ny resaka tany angamba ny tiako tenenina hoe ataovy malalaka le fahazahoan'ny malagasy tany de afaka mamboly tanteraka izy de mety hitombo zay vokatra zay de mety mivaly amin'le resaka hoe resaka vary zay fa ny any Ambatondrazaka zany ny tena hoe any ny tena mpamboly vary ny akamaroany maro ny azy satria samy manana ny anisany le izy fa tsy malagasy ray manontolo le izy zay no tiako tenenina zay sotapetsaka to zao nabetsaka ianao de makasitraka anao ihany keo de asatsika ny antso manaraka rehefa misy eny tompoko mirabanao tompoko salama tompoko eny tompoko madame Clarisse ty amery mandrosy vato eny tompoko miraba mam Patrick de miraba ny technicien de miraba ndravabilité ale vao teny teo de namako rehetrarehetra ato anatin'io gazary de na tompoko hevitra tokana ela mandinika hoe zareo hoe pirenena raha vao tsy mizaka ny so-pirenena malagasy iza moa no niteny fa président Rajoelina tsy malagasy aza atao ohatran'io le fiainany azafady aloha monsieur iza moa izy teo Mikael ianao tsy filoham-pirenenanay satria ianao tsy laninay tamin'ny vato ianao nanora tena fotsiny tao amin'ny ACC terenao ny ACC ampihininanao reny zavatra nataonao reny aloha de efa mandika lalam-panorenana ka aza hodikodina le resaka rehefa te hividy lohany aza matahotra ny voamasony lao filoham-pirenenanay iverina de hita eo nareo sizy tsarainy vahoaka eo nareo alefa latsabato de hita eo raha mambahoaka marina ianao
na vahoaka ny nanongana ny filoham-pirenena Rajoelina na ianao. Aleo tsy asiana filoham-pirenena mihitsy raha angamba tonga dia nareo izy irery ny fidiny eto hijerevantsika azy. Le izy zany tsy adalako ry vahoaka malagasy. Zao mizy ry vahoaka malagasy namako rehetrarehetra mandoly mivavaha fa aleo hiasa Andriamanitra. Za ato miteny anareo amin'ny telo sasany maraina dia mametraka ondana mandohalika satria lohalika efa marary za efa 80 taona. Alohan'ny atory mbola mandohalika. Raha nanao ny tsara ny filoham-pirenenana iny Andriamanitra avereno eto. Ka ny olon-dratsy indray ny aza atao manjaka fa ry zareo indray mahita tenenina foana. Tsara iny aminay. Zao satinany zareo tsara fa 7 taona izy teo amin'ny fitondrana fa mahi na masiny ara lasa nanao solomaso ampiasan-tsaina malagasy. Ary nareo menakavy vao iam-bolana anio dia mitavina rehetra ny kisoa daholo. Satria inona ny antony? Efa ao ny zavatra konokononareo, ao ny alatra rehetrarehetra ataonareo ngamba ny tsaiko. Nareo milaza olo marina fa tonga dia be takolaka be daholo. Kaninona mahatonga ny resaka? Aza atahorana izy rangaha raha lazainareo fa naonga goaka izy leo iveriny dia izy teo zany. Zay ny teniko avy aty Mermono sy ny Vato Madame Clarisse. Somary masitsika be aretiko zay. Ny filoham-pirenenanay aza atao an'izany. Patinay foana iny. Zay, sotra tompoko. Isorana betsaka ianao dia mankasitraka. Masotezitra fa tsy manota fotsiny. Andrasantsika ny antso manaraka raha efa misy. Miaraba tompoko. Miaraba mamevinatra mamy. Miaraba tompoko. 335. Voalohany indrindra afanafana ny fijery tontolo politika eto Madagasikara. Nametra ny sadeka fijery 13 indray Madagasikara manoloana ny toedrara politika, géopolitika nasional, internasional eto Madagasikara hoe ahoana le tena resaky fitondranareo an'ity firenena anankiray ity izay iarahanareo aminay. Alao azava ny resaka tapaka anala an'izany sadeka zany tsika. Ary ny filoham-pirenena raha ohatra ka tonga ty amin'ny toerana io tsy nanolo teny izy hoe ataoveo ary zareo fa ry zareo tao anatin'ny foibe an'io sehatra io ny nametraka hoe anjaranao zao ny eto amin'ity toerana ity andreo mato filoha andreny Rajoelina amenanao ny fahefana. Zay le izy fa tsy izy akory nanao hoe fidio aho eto. Rehefa niala izy fandrombahany tao anatin'io toerana io amin'izao fotoana izao mihitsy hoe zay ny tatana sadeka ary anisan'izany ny mpanina. Tena gaga ianao amin'izao fotoana izao apetraka ny anyvelany ao anatin'io sehatra io. Tsy azotsika ialana eo fa ny zavatra tiako tenenina matoatsika nanao politika ka niditra tao anatin'izao sehatra misy amin'izao fotoana izao anjaran'ny raisam-pirenena ao anatin'ny sehatra izay mijoro no manara-maso ny zavatra ataotsika eto. Marikodotra zay ny tena marina mamy ry zareo anaty fitondrana satria tsy sa manetsika. Atao hoe teteza mita to tsy zay le tiana tongavana satria raha teteza mita manko tsy ngia Mikaela mihitsy eo. Ary atao hoe fanohizana fitondrana totra ny tena tsika ny zareo izay tena masaka sy tsy masaka aminy fa napetraka daholo. Raha izay olona napetraka tao anaty gouvernement sy ny olona tao anatin'ny fitantanana fanjakana misy amin'izao fotoana izao zay. Ay, efa tsy fakahitana tsony. Eto zany tsika mametraka fanontaniana hoe teteza mita ve tsy teteza mita. Fanohizana fahefana ve tohatra manala sala ary nefa tohatra manao ihany. Io mahatonga an'le sadeka mametra-panontaniana hoe ino ty ataonareo ty maka izinareo. Tena maly le filoha milamina ny fitantanam-pirenena mandeha tsara tsisy olana eto Madagasikara. Ary ao anatin'ny fitronandoha dia oka malagasy rehetra tsy misy any velany iresaka eto tonga dia apetraka izy. Zay tena mametraka. Ny zavatra tena apetraka dia zao. Raha izay le resaka teneno raha sadeka tsy resaka momba an'io fa tonga dia apetraka hoe Madagasikara fotsiny resaka. Dia avao ireo ivoaka any dia ahafahantsika mijery hoe mety ve zany. Faharoa itsika rehetrarehetra eto Madagasikara efa 70 taona mahery amin'ny resaka zao. Fa efa ela nandolovako tao anaty politika. Fa ny zavatra tena exemple ameko dia tsotra. Rehefa manao politika eto Madagasikara, rehefa manao politika ozia dia manana taratasy mahavazaha azy daholo ny olona. Tena tsy azonao vahana zany. Fa reo rehetrarehetra zay tena manao politika tady izy io tsara. Fa rehefa nitondra filoham-pirenena lasa reo sitrika atao Frantsa. Manino reo sitrika atao Frantsa? Tsisy azo nalaina vera teto Madagasikara kosa la Frantsa hoe eto ambany
tiainay reo fa rehefa vita zay politika Madagasikara mody reo tsy manana taratasy fehizany reo zareo aloha zava le resaka ka raha miresaka ianao hoe hoany gasy ty raha ty fa misy gasy vazaha be dia be ao anatin'io resaka io tsy le filoham-pirenena rery ndresako miazy aniny aloha fa ny zavatra tiako tenenina manana taratasy momba na vazaha sinona daholo tsika ao fahatelo ny zavatra tena tenenina dia tsotra migadra politika tsy niseho ane ny fanagadanandrolo reo tsy niseho fanonganana tamin'ny fanjakana misy zay zany ny mazy hitondrana azy sa tsy mitenena angalatra izy nanino ohatra hoe amea zao Raolodina ina le nangalany Raolodina tena tanaka hoe Raolodina tonga dia voavy mididina tany velona tonga dia nampidirina dia gaga ohatra zay fotsiny aloha tiako tenenina tsy teny hafa fa tonga dia zao ny zavatra teneniko le zavatra ataonareo aloha dia mety satinareo ny ao ifonako aminareo mety le izy mandeha tsara fiainam-pirenena tsisy gadra politika eto ataonay ny fividiana ozy ny premier ministre hoe amin'ny 2027 tsy maintsy vita filoham-pirenena miandry zay le tena andrasanay zay zany tsy miadevitra mihitsy hoe inona nahoana fa mifatirety zao hiatrika fividiana zay ary efa miomana mihitsy zay tena tsoronay aminareo zany efa miomana miandry fa zay tsy vola hoe verena eto ranarano mbola tsy ambaratelo zany fa mifatirety zao miomana hiatrika fividianana ny anamarina zany tsotra mampatirety sorana betsaka ianao dia makasitraka tompoko ndasantsika ny antso manaraka rehefa misy mirabanao tompoko ino tompoko io miraba tompoko miraba tsika rehetra mpanaraka ny fandarana miraba manokana ny mpanosotra ny fandarana ny zavatra kely mba iza dia aviaiza azafady iza dia aviaiza zao hoe zay tompoko manaiky ary iza dia aviaiza azafady ay madame Rakotoary avadia 67 tompoko eno tompoko ny zavatra tiana tenenina dia ohatran'izao hoe zao ary raha ohatra ka tsy mahazo mandray anjara amin'ny konam-pirenena ny olona manana nationalité frantsay dia tsy maninona fa mba engaviana vahoaka malagasy gasy reny mipetraka eto Madagasikara aloha koa tompoko ny olona manambady vazaha rehetrarehetra mba tsy mahazo mandray anjara amin'ny konam-pirenena tsy mahazo mandray anjara ny fitantanana ny firenena zay mantsy olon-tsotra tsy mba afaka anatika ny fotoanam-pirenena any dia mba hoeto any re tompoko zany mba etaetanay zany hoe ny olona manambady vazaha rehetrarehetra tompoko aloha mba tsy handray anjara amin'ny fitantanana ny firenena sy ny filatsahana filoham-pirenena satria zao ny antony ny olona anankiray matoa izy manambady vazaha gasy ireo be babe dia tsy tia gasy izy zany za mahita hoe raha ampitahaina ny olona manana nationalité français sy ny olona frantsay azavady sy ny olona manambady vazaha dia ny olona manambady vazaha tsy tia gasy kokoa noho ny olona manana filoham-pirenena firenena hafa dia mba miangasy zany zay tompoko hoe mba aleo mba tsy handray anjara mihitsy fa zany neny tsy mampandroso amin'ny firenena le olona tsy tia gasy ahoana moa nao ampandrosony any Madagasikara ny vahiny tia ny vazaha ny tianao alaina vady matoa hoe alaina vady dia tiany zany matoa dia ny gasy ty alaina vady dia tsy tiany zany dia midika an'izay aloha tompoko mba tsy handray anjara mihitsy reny amin'ny fitantanana ny firenena loatra indrindra tompoko sorana betsaka ianao dia makasitraka raisitsika vetrany ny antso manaraka miraba tompoko miraba tompoko ny azafady rakoto avy eto Ambomanga kely ty teny eto eno tompoko firongony ihany koa raha mbola ilainy zany rakoto firongony raha azo atao zay ny fanampy nanarany iny tompoko manaraka an'izany makasika ny tiraraha-pirenena dia lasa rarahan-daza le izy faharoa jerentsika teo araka ny teny daday rehetrarehetra teo marina tanteraka miarabanao daday miarabany madame Lydia sy ny tariny rehetra ny amin'ny 67 eny dia tena jerentsika hoe ny gasy lasa gasy gasy ho azy ahoana iny mahagaga ny firenena tiko afaka amin'n'izy teto ny dadety eto mifamiteny manambara manao hoe mody amin'ny tanin-drazana ny olona nanao testa ny tany ivelany tany dia ny gadra politika mivoaka daholo tsisy gadra politika ho ny eto amin'ity orangaty gadra politika daholo ny orange rehetrarehetra ary zay firongony rehetrarehetra ary zao efa hitarina ny fonja hidiranay lazaina fa tsy raha politika zany efa fanehotra hevitra politika ny ty atao tezy mbola tsy tonga saina hoe tsika amin'izany hoe
raharam-pirenena andresahana ny mampandroso ny vahoaka sy ny tanindrazana no atao eto a ka tsy resaka resa-daza izy ty araky ny teny teo hoe aiza ty resaka hoe feon'ny fotoanan-dom-pirenena ty fotoanan-dom-pirenena ne efa hipirin-tsefitra zay fa mbola io izy io efa hoe fanamenan'io raha io a mbola eo foana fa tsisy ninona tsisy fanapahan-kevitra ny filohanay a le fanareo any ivelany any de reo tsara nke fa raha ireo gouvernement ty ny rava e teo ane gouvernement ny rava de teo anatin'ny 24 heures fa tsy teo tsony le ministre anankiray fa tonga de ampary e aiky aloha zao za zao efa te-pary io izy vakay de reo tsara fa raha rava io fa mbola raha mpitondra alina ihany izy de fa tsy eo tsony koa nge zay ny tena zava-doza ary izy manana nationalité maromaro reo vahoaka reo raha manana nationalité frantsay daholo reo a ny sasany afa-tsy gasy akory vadiny mbola samy teny ve hoe mbola raha-pirenena malagasy fandray no atao eo mampalahelo a ny malagasy a ireo tsara fa iny filoha-pirenena Andry Nirina Rajoelina teo izy nandritra fito taona fa nasisy fa reo vao tonga kely 20 volana ireo fa vondraka be daholo nge vondraka daholo ary ny fiainan'ny tokatrany aza ngambany a ireo fa niova tanteraka tsy malahelo amin'izany tsika nefa le tapaka avany aminao le izy afaka mamerina fa isoarana aloha ianao tamin'ny faneho-kevitra zay nentinao raisitsika ny antso manaraka aloha rehefa misy a eny tompoko miaraba tompoko miaraba anao tompoko miaraba tompoko miaraba mampatrika eny tompoko ranoa afa ty ambato eny tompoko masy mahita kely zany mba nanao an'le biométrie ty a hoe eria mamasiny eria mifaraisana fa eotra de andro am'roambe folo any tonga teo fa olona zany a olona teo hoe olona fa any amin'ny 10 mahery any nefa ny olona raha efa antitra eny manoratra an'le izy de nidika zany ve hoe fandevorebena vahoaka sa hoe inona manahirana be lizy eo amozy eo alora nga modiko roa amin'ny fivo afaka eto raha zao fa ndre ny olona ray fotony manao an'le izy nefa ny hoe mandroany ny farany tsy fantatra hoe ahoana mba tetateta tiaritra fotsiny iny de manaraka mangataka an'le allo mbola ao ianao e mbola ao ianao toizo ny teninao fa mbola ao ianao tapaka isorany ianao tao anatin'izay faneho-kevitra zay andrasantsika ny antso manaraka 034 07 009 88 032 91 901 20 eny tompoko miraba tompoko miraba mitenena mafimafy a iza de avaiza zafady misy Florent Vatisambava miaraba ny miraba tompoko miraba tompoko zava-misy zany sadaika aloha zany mba mahatsapa ny situation politique misy eto Madagasikara magnolo hita hoe makaiza ny fanovana fa ohatra vao maika paratiny de mankasitraka ny sadaika aloha e mba asaina mampifana ny tombo ny rary ny tafavery ny commentaire sotra betsaka e Florent Vatisambava soana betsaka ianao de makasitraka tompoko andrasantsika ny antso manaraka miarabanao tompoko salamo tompoko eny tompoko ina veteny pavony eny tompoko miraba tompoko zavatra tiako lazaina andray zany a zao hitanareo mahatonga an'io concertation nationale tsy fitainy zareo ny zavatra tian'zareo atao foana eo za fa ela saky teny a fa moa de rirarira moa de vadivatiny de ny ataony any ery satria raha ndreniko de concertation nationale de mangataka n'olo tsy maintsy satria fa ho 80% sa firy hoe raha vao ny antenimera raha vao ny ACC raha vao ny CNI io zao izy fa miteny hoe anangana commission itsara anangana commission amin'ny assemblée nationale de tsara zany mbola misy zavatra koa mbola ho ataon'zareo ny ataony de moa de rirarirany
dia lazainy koa hoe vahoaka amin'ny patron mahandainga rangareo tsy patron zany manaiky izay tenen'le patron efa mitaraina angamba horen'Andriamanitra any ambony misy le fitarainany mandany crédit amin'ny isaky ny radio zany le mpiantso eto fa inona ny nony izany ary ny député efa mangidy hoditra ireo tisy mo député mangidy hoditra efa mangidy hoditra mbola io ihany sasa be vozona voky dobera ohatr'izay koa le ministre ny voky dobera dia efa be vozona aizaky tokony raha mpitondra zany tokony masira angamba tokony hipoaka tsy matona ary tsy matony réal zany zava-misy zao ary ohatran'ny nga député-na Matorazaka kabary tsy valiana eny nga fa mitenena nga amin'ny radio nga hoe anaovan'ny olona nga efa mangidy hoditra nareo anisan'ny za mihitsy ary niteny tany amin'le anana anankiray le jiro tamin'le tanàna ray raha tsy nandalo tany satria tanànako tanàna vadiko raha tsy nataonao lay jiro solaire io ho asy koa iry fotraka tsy isinao any anaty rantoka any zany nefa tanaty fahoery taona ianao safirina lany député anao zay vao fitainao le zay rehefa naseko le izy nefa ianao manaratsy lay tonga teo aloha mitendrenao ny arainy 44 zay nga rangatiny gonana mba tsoratry izy zao tsy vita iny aminay zay nga menimena rehefa vitatry vidiala dia efa tsy manginy zay ary ny mpitandrefana koa le miteny tamin'ny maraina zao miteny zareo parafara vola hoe mety aminazy zany oringa tya 5 taonina ny vary zay vary taloha 2 taonina za fa mavita zavatra manao hoe ary zao atao 5 taonina ampiana jaza zao re olona reo zao aveo dia amidy mora zany vary 2 taonina dia nefa ny fitaovana entina miana mba hanieritserety fa tsy ny olona mba mahay makasitraka mahay makasitraka rehefa vitanao zavatra tokony nasiana taona dia niterena azy ianao ry député dia sotranao fa ianao tsy nahay sotra le taloha teo aloha fa menimena tsy mahay makasitraka mihitsy nareo ary taditio fa araka izay ataonao nareo nanongana tamin'ny basy dia mbola ongana amin'ny basy rehefa tonga fotoana raha nanongana tamin'ny vava dia ahongana amin'ny vava araka izay atao izay afafy any tsingainy fa raha narereo kelikely angira koa ny vavan'ny bypass rehefa tamin'ny ty radio atsoko tena ny 2011 eko fianao tsy niantsonao tato farany sa niantso tamin'ity tsonao satria ianao efa valivaliany reny namanareo zay lasa ry amin'ny ilany ery tadidy tsara zay fa mbola teneny koa mbola hoe mangidy hoditra ao nareo député ohatrany député ny Betroka député ny Matorazaka rezo satria za fa mipetraka atao Betroka za ta avy Matorazaka dia tadidy tsara fa efa compte de popularité nareo efa miheny dia tsara dia tongavany aza metesa amin'ilay timany lasanao ianao député na Matorazaka aza milasaka amin'iny ingay dia tany nga tsara zany fa mangidy hoditra nga na any ambanivohitra ny parité tsinana iny mangidy hoditra dia dia zao miheritsereta tsara nareo tsarovo tsara zay tokony atao ary ho anareo zay avy nitsoka teto dia miverina dia lasa madio tadidy tsara fa zay ataonareo ihany mbola hiverina aminareo fa tsisy fiovana zany ito araka le tenenina maranako azy hoe toriteny toko voalohany andiny fasifika hatramin'ny 1 tsy misy zava-baovao zany ito ambony tany fa ny teo aloha ihany io miverina io ary nataony teo aloha retokatokananareo tsy fitadidinareo teo fara fa lazainareo anareo dia zay ataonareo zao koa tsy fitadidineo fara koa fa ndao izy ndao tsika efa mahita azy sotra toko so nabetsaka ianao dia makasitraka raisitsika vetrany ny antso manaraka miraba tompoko nanomeanay ny fitenenana raha zafindranandra avy ety maronjetra ka ny zavatra tiako mba ho tenenina dia izao dia maniry mba ho isy malagasy fa indrindra re mpanao politika reo mba anana toetsaina toetranahy tahaka ny Nelson Mandela mahay mandefitra mahay mamela heliko mahay mampiavana ny firenena tena mamako amin'izao fitondrana fanavozana zao tsy mahay miavana izy tsy mahay mandefitra izy tsy mahay mamela heliko izy fa ny ataony dia ny fihavanana man'olona izay le problème amin'izao fitondrana fanavozana zao ary zany ny avieny zao karazana problème maro zao ny tsy fahaizana zao fitondrana zao miavana tsy fahaizana zao fitondrana zao mitandrina ny firaisam-pirenena tsy fahaizana izy ireo mitandrina zany sarobidiny zany malagasy mifankatia zany
izany le problème fa raha mafantatra io problème io zao fitondrana zao ma dia tsy misy reo karazana zavatra maro samihafa reo fa tsy fantana ny fanirina de tokony havana amin'olona rehetra zao fitondrana fanavozana zao fa indrindra ny mihavana amin'ny tariky Andry Rajoelina fa raha hain'izy ireo ny mihavana ka mifamela helo mifandray tanana amin'ny fitondrana teo aloha amin'ny Andry Rajoelina dia isaba reo disadisa reo ny amin'ity firenena ty. Faharoa manaraka an'izany magaga ihany ny olona sasany manandratra de manandratra zany firaisana amin'ny iry zareo rosianina zany ny fiaraha-miasa amin'iry zareo rosianina zany tamin'ny deuxième république anetsika efa niaraka tamin'ny rosianina inona ny zava-nisy teto fahantrana any amin'ny fokotany mividy vary indraindray aza vary mividy any amin'ny fokotany akotrim-bary anao tamin'izany fotoana zany raha vao nianatra amin'ny raika ambin'ny folo sasany mandeha milatra vary any amin'ny fokotany akotrim-bary no zarena mbola tontolo andrahoana anao mbola andeha hianatra amin'ny roa tany amin'ny fokotany mividy siramamy tany amin'ny fokotany mividy savony tany amin'ny fokotany mividy menaka izany velazaina fa hoe misy fiaraha-miasa mirindra any amin'ny firesan'ny sovietika fa matoany ireo firenena niaraka taminy foniko mbola hoe firaisana sovietika de efa leo miaraka amin'izany sovietika zany iry zareo ka any mitady hevitra hiavanana amin'ny toeran-kafa indray ary zareo rosianina dia io ary ny zava-magaga le toerana misy miaramila nanonga-panjakana aty an'Afrika ihany no hiavanany izy io sovietika io ankehitriny ary isan'izany zao Madagasikara satria misy miaramila nanonga-panjakana de io miazakazaka mandeha ny firesan'ny sovietika itarenareo ane reo firenena tena Afrika izay nanonga-panjakana ka miaramila nanonga-panjakana mitondra ny firenena miazakazaka makany amin'ny firaisana sovietika daholo satria fitovam-piadina no ananany amin'izay maharo ilay fitondrana izany io fa itsy amparosatsika zany sovietika io faza mihevitra hoe zao tsy zao zany amin'ny sovietika fa isy mamparosatsika io misaotra tompo isaorana betsaka ianao de makasitra zay ataoko hoe mpanara-maso ary tsy azo atao tsinitsina ny olo-pirenena mamantatra ny zava-misy iainana eto amin'ny firenena eny tompoko miaraba tompoko miaraba fitiavana monsieur Mam Patrick de miaraba mpitsiatra rehetra sarato madinika ho ana tsy androsy mihitsy tsika ary ninona fanosorana tantely an'ilay fiteny hoe fanavaozana de tsy avao mihitsy raha mbola zao fitondram-panjakana zao tsy mihaino vahoaka tsy mba mahalala manetry tena fa mizaozao sy mirehare manao abit pouvoir sy abit autorité zany ny zavatra iaina ny vahoaka malagasy ankehitriny tsy mitovy ny masitsivana fa tsika mamatra hoe mandroso ny fiainan'ny malagasy tsy mitovy amin'ny ny mpitondra ankehitriny ka rehefa mpitondra sy ny vahoaka malagasy no tsy mitovy masitsivana ny zavatra hitondrana ny firenena satria ny mpitondra milaza fa mandroso le Madagasikara ary tena efa milamina ny vahoaka malagasy nefa ny vahoaka malagasy misy tribo rivotra ny vahoaka malagasy mitady no arapaka andro manalina mikokokoko ny vahoaka malagasy miaina anatina tsy fandriampahalemana tena mampiorokoditra ny vahoaka malagasy mbola roahana amin'ny taniny tsy mba avela isitraka akory ny tanindrazany ny vahiny indray no omeny mpitondra eto vahana ny harem-pirenena dia azany zareo 10% kely mitondra an'le firenena dia izay ny masitsivana entiny zareo tsara ny fandrosoan'le firenena sy le vahoaka malagasy satria metiny azy satria voky zareo satria zareo manana ny fahefana afaka maka ny hevitra manao lazatanana amin'ny eriny afaka manao fifanarahana be vahiny ity ny fanarahana amin'ny harem-pirenena eto dia le vahoaka malagasy tompony miaraka aminy hoseny akapony loha raha maheno an'izany zareo dia tokony mba manova famindra fa tsy anazy rery hipitsoana ny zareo io fa hikabarany amin'ny vahoaka malagasy tokony omena ny anjarany vahoaka tokony terevana ny fandriampahalemany vahoaka terevana ny tatasy ny mpamboly isatsokajiny fa tsy hoe rehefa metimety ny ataonao dia mety ny fiheverana ao amin'ny fiainan'ny firenena ka raha resaka hoe fanavaozana fandrosoana
kahita zany tsika raha vola amin'izao. Za tena miteny an'izany mihitsy, izay ny hevitra, izay ny fitsara. Tsy hereko zany ary tsy hikipiko mihitsy fa izay ny zava-misy. Tsy mitovy ny masitsivana fahampitondra sy ny vahoaka ny tsara, ny fandrosoana ny tenam-bahoaka sy ny tenam-pirenena. Dikan'izay tsy mivoatra mihitsy tsika fa rehefa mety ny zareo dia tereny mety fotsiny ny eny tena. Fanenjehana lava ny atao hoe tsy mba misy mihitsy mba hoe toe-tsaina hoe aiza zany no hoan'ny malagasy. Maninona ireo karana be dia be voatonontonona tamina resaka ISTR eo no mangina tanteraka le raharaha. Maninona le resaka nataon'ny Maître Ianta sy Fidèle Razarapera hoe nanao aferana volamena ny mpanina sy tely sy ny Bayakofaliny no mangina tanteraka izany raharaha zany. Maninona ny fienjehan'le fitsarana ary maninona ny fahajizo ny parti ny folony ministra ny fitsarana. Zany ny fiainanaina nety dia mandroso hono. Zafady tompoko makasitraka. Sorona betsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa ny fanio-kevitra. Eny tompoko, raisitsika ny antso manaraka miarabanao tompoko. Miraba tompoko. Allô? Eny tompoko, efa ao ianao? Maheno ve? Miraba tompoko, eny tsy zay vao maheno. Iandy avy aty Soavy Masoandro. Eny tompoko. Fampasahivana fotsiny zany ana momba ny Viva Arena izay nanaovana azy izay tamin'ny volana lasa maromaro zay. Aizao aiza ny vaovao momba an'izay amin'izao satria efa ho avy zao ny voadoro. Aizao aiza mba fialamboly ny ankizy, fanitaran-tsaina ny ankizy ho an'ny zavakanto izany zavatra rehetra zany. Ary ny fanjakana amin'izay mijoro, fanjakana fitiavan-tena, fandrom-pakarena eto amin'ity firenentsika ity. Tsy mahita an'io manitra bebe ety aminay ety Soamasoandro zao dia mikantona ny fokotany satria mbola misy problème amin'le resaka fanerena sy fokotany. Misy soratra zao ny fokotany hoe any amin'ny distrika manao ny taratasy rehetra izay ilaina aty amin'ny fokotany. Makany indray avy eo. Nefa ny aty Soavy Masoandro zany andeha andofo ireny dia ho any distrika any Anansana. Zany ve ny zavatra mandeha fanovana eto amin'ity firenentsika ity. Eny fa dia misaotra betsaka tompoko. Soana betsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa. Andrasantsika ny antso manaraka. Eny tompoko, miarabanao tompoko. Miarabanao Mampatrika dia miaraba mivoaka malagasy rehetra Rakoto, 3e arrondissement. Eny tompoko. Eny tompoko raha ohatra ka nare fandarana tao amin'ny radio Ravazy dia nisy olona anankiray niteny hoe ma-citoyen français na dia par fidélité angamba izy zay. Dia tsy haiko koa raha tena mandinika koa tsika zany hoe ny tamin'ny olona anankitelo izay nindraindray natao dia Raseta Ravano Rabe Mananjara. Nisy asany andreo na niraikatin'ireo tamin'ireo hoe manana citoyen français. Dia hono dia azo heverina ve fa ny ray aman-dreny io voateraka latsaka ny davony dia tonga dia anao citoyen français natao ny ray aman-dreniny sa noho ny fianarany raha vandiny koa azy sy noho ny ahafahany sehatra anao politika dia na tsy maintsy ny surnaturalisé zany satria efa lehibe izy fa ny ray raha moa député frantsay ahita eo zany le fandehany izy iza ihany le ahilika iza le tsy ahily. Hitanareo zany zay mifaneho-kevitra tao fa dia atsika mieritreritra tompoko. Saotra tompoko. Saona betsaka ianao dia makasitraka. Andrasantsika ny antso manaraka miarabanao tompoko. Allô? Miarabanao tompoko. Tsy miteny izy sonoatsika antso hafa. Eny tompoko. Miraba tompoko. Andrasantsika ny antso a. Eny tompoko. Mirabanao tompoko. Efa ao ianao fa mitenena? Efa ao ianao? Miraba tompoko. Miraba Mampatrika dia miaraba amin'ny
raha dizy apetsapetsa eny tompoko na teneniko voalohany ianao a manoloana mivavatsy ambiny nataony Fidèle Razarapera Ferdinand Selo marika Tatandaza mikasika ny hoe vazaha Ondravelona fanontaniana naperako ny zareo hoe mahita tsara ve masonareo satria dadan'ny président Rajoelina gasy mama président Rajoelina gasy mananjanaka tsisy mifangaro zany gasy ray gasy reny teny gasy ara-dalàna fa io zareo a ny politika tsy vitany vavabe fa matoy ianao manao politika dia aka fahefana aloha eo ambady ahoana indray nefa nazahoana an'le fahefana ny vahoaka manome an'le fahefana dia ahoana ary ny amin'izany vahoakanao an'le fahefana dia tsotra be ny zava-dita ihany ka mitodika manokana amin'ny honorable député a ianao hoe ny tsy niady ho amponina Ambatondrazaka hatramina député anao hoe toa miara-manondrana eny andro tokony asa nataonao hoe regny 44 rehefa vita tsy hoe ny avanana sa allo tapakavany aminao afaka mamerina miantso ianao so aloha mifaneho-kevitra zay fanalivanao eny tompoko resitsika aloha ny antso manaraka namana Patrika namana Onjaniaina ihany avy aty Fandrina eny tompoko namana Onjaniaina ihany avy aty Fandrina dia misaotra betsaka anao nanome sehatra aloha eto amin'ny radio Viva eto amin'ity firenena malagasy ty moa zany dia misy ny fagnavakavahana hoe vazaha malagasy nefa zay ohatrany mahita hoe le ministry ny fitsarana ohatrany vazaha angamba mety mba vazaha koa ngamba izy ireo sa very zareo rehefa ministra dia sa vazaha iry filohan'ny anteny miera-pirenena iry siteny rainy ohatrany vazaha aby rainy manambady vazaha koa rainy dia manana nationalité vazaha rainy dia ahoana zany ny sasagnon-dresana zany sa ve le olona mahavita an'le firenena tahorana dia lazaina fa vazaha amin'ity firenena malagasy ty rainy ny tena hitanay ho tena mahavita an'ity firenena ty a Andriamatoa filoha teo aloha rainy fa agnareo ray aloha tena hatrety vao nisy zava-bita anareo mihitsy ary aho dia mbola mamerimberiny amagnontany ihany hoe mba meo bainga voavadika ary zay a amin'ny asa vitanareo zany fa bainga voavadika any teo aloha ihany a no hitanay eto amin'ity firenena ty bainga vitan'Andriamatoa filoha Andry Rajoelina ihany a no senganareo sy dingindingeninareo ao zay ny zavatra tsapanay amin'izao fotoana zao dia agnareo miroaka sy milaza hoe mahavita zay vahoaka tsy adala tompoko fantatray vahoaka tsara aby ny zavatra rehetra fa ny fagnafodiny fotsiny ho a dia zao karakarao le fifidianana hametrahanay ny olona tianay hitondra ny firenena fa zay tsy tia herisetra amin'ity firenena ty herisetra ny nangalanareo an'io fitondrana io a sy tamin'ny alalan'ny tenin-drasy zany no nangalana an'io fitondrana io teo ka izy io zao tsy hitanareo amin'izay le lalana hitondrana an'le izy dia avetsy averony vahoaka ary vokisana lainga tataraina an'io zavatra rehetra sangaseman'orana rehetrarehetra io atokisanay Andriamatoa filoha no fidina igny matony fidy azy zay a nanapa-kevitra ny fidy azy a dia atokisanay fa tsy amin'ny alalan'ny alabato mihitsy ny nahalany azy teo fa amin'ny alalan'ny atsembohanay vahoaka sy ny fitiavanay azy tompoko oka dia ho fantatrareo zay nareo makoatra ny mamerimberiny an'le izy ho alabato zao atsembohanay rainy fitiavanay azy rainy ary izy io manomboka tsy zakanareo ny alahelonay ziska amin'izao basy ny nakanareo an'io fahefana io teo tsy resaka basy mihitsy ary zay tena tsy nifidy anareo mihitsy a tsy filohanay mihitsy aloha agnareo fa filohan'ny herisetra angamba agnareo fa zay aloha tsy nifidy anareo mihitsy fa ny anay safidinay a tena zava tsara napetraka ahita amin'Andriamatoa filoha safidinay zay sombanareo sy nososenareo dia izay koa zany mbola mamerimberina foana namana Patrika hoe raha mba misy a ny numéro orange a rehefa miditra eto ny namana Jean-Claude Andriamalala dia mba asio numéro orange fa lasa numéro telma le izy dia le réseau telma ty ambanimbanivohitra ty ohatrany tsy dia mahazo loatra
Ty zay zany mba fangatana fiangaviana mihitsy fa te hiditra fa sy tafiditra tototra loatra amin'le numéro tellement dia ny andrenivohitra ihany tafiditra eto tompo. Nefa le fombany filoha teo aloha mba maromaro ny te hiditra ohatran'izao zavatra ataonareo zao dia mety dia misaotra betsaka indrindra namanao Patrick fa zay no izy aloha. Isaorana betsaka ianao dia makasitraka ho ampitaitsika ny vaovao a ampitaitsika izay vaovao zay dia hitatsika io. Eny tompo andrasantsika ny antso manaraka miarabanao tompoko. Allô, miraba tompoko. Eny tompoko. Yen to atao moramora le radio, atao moramora le radio. Efa miantso eto foana mihitsy fanaova. Io tsisy adala akory io. Zay raha zaty dia olona adala ny tsy alala hoe betsaka ny zavatra vitan'io firenena teo aloha io. Raha aty aminay party aty aloha vao midira fotsiny any ambaton'ny rahavavy dia aseseo fotsiny. Na ny jiro zany na ninona na ny hopitaly na ny sekoly na ninona tena tonga dia araka le filazana mihitsy hoe manara-penitra daholo dia bona ity tokana ny président izy taty arivo mamitaty inona natao inona ongan-dralahy iny nefa zany efa hoe nisy taona izy tokana lifa hoe aloha vakansa le mpianatra kely eo ananinao dia tonga dia tsarainy miaraka amin'io sekoly tranainy io. Inona ka naongan-dralahy asa zao dralahy ro vina ny tokanan'io na ahoana fa dia izy areo fa tsy dia misy midaratsy eo fa efa mba misy satria zay nga mba nitanjona koa dia amin'izay avozina le izy dia io hoe zay nanan'io dia zay nanao an'io fa zao le izy io zao fitsotra fotsiny anay avereny fotsiny présidentanay iverina izy no fidinay zay moa tsy adala raha tsy navita ninona io zay verangaty adala tsy vera sasiny anay zany hoe rehefa mba miteny vahoaka madinika dia adala na hoe zay no natonga le anarana nga hoe frongo tsy fantatra fa nahavita izy tsisy adala io dia verangaty andany crédit amin'ity fotsiny raha tsy tianay izy fa zao aloha izy latsaka dia hitanareo hoe mbola misy ti azy ve sa tsisy ti azy zay fotsiny anay tsisy afa-tsy zay dia zao alefa sy ny fitoenandrom-pirenena fa zay vonony tonga ny hevitray aty amin'ny faritra misy anay fa io resaka tena alakobika tsy tiako tare fotsiny mahita an'le zandrikelo hoe mavita zavatra be dia tsy ho afabe tsony le zalahy izao no mitoky dia tonga dia tediavana hevitra rehetra mihitsy hoe ananana azy zay io fa tsisy adala akoriny eo ny olona tsy azy taloha araranga amin'izao fotoana zao efa mivadika aty Andrajoelina daholo tateo an'io satria hita le zava-bitany ka zay tsotrany anay avereny fotsiny izy dia aloha izy latsaka dia vita dia aloha izy andray anjara amin'ny fitoenandrom-pirenena zay fa dia misaotra betsaka mamy saona betsaka ianao dia makasitraka tompoko andrasantsika ny antso 034 07 009 88 032 91 901 20 mirabanao tompoko manahoana tompoko miraba tompoko ary vony avy ety Somos eny tompoko ny anahy zany ny etaetako kely sady faniriako le tany zao le eny amin'le secteur 12 laniera teo hoe omena an'le tatsà dia rehefa nandeha le izy dia avy eo nefa ny lasany bareny maramila dia nikorontanina daholo zany le projet n'le olona mpanajary teny secteur 12 allo eny tompoko toy izy no teninao dia izay zavatra zay zany no mba hoe ahoana le aketin-drano le mpanavoza nefa hoe averina an'le tatsà le tany dia faharoa manarak'izay eto an'le hoe lalam-baovao hivaky tsara sotra raha diniana zany le projet taloha dia tokony misy lalana sarety vitanina tsara dia nisy an'le faporta jiro mandeha amin'ny hery-moasandro reny nefa petsaka fotsiny eo dia le lalana vita araka le tena an'lizy vao miala teo ny Andrajoelina ka izay zany mba hoe andro zareo le fanavozana dia mba tiana ho hita hoe inona le tena nanovana an'le projet efa tena mipetsaka tsara iny zany
dia faharoa manaraka an'izay afatelo manaraka an'izay eo an'le hoe fitantanana amin'ny firenena ohatrany mahagaga ihany satria na ny folohan'ny antenimieram-pirenena zao dia mazava ny vadiny dia nefa Andry Rajoelina gasy ray gasy reny fa araka ny tenin'ilay olona teo aloha teo hoe nentina anao fianarana tany ivelany mahatonga an'ilay double nationalité dia nefa ireo olona minisitra sy mianina rehetra ireo dia tena double nationalité daholo zany ny fahitako amin'izy ary efa nanadiady momba an'izay sady izay tomboka etaeta sady faniriana. Ya isaorana betsaka ianao dia makasitraka antso ray sisany raisitsika antso anankiray sisany raisitsika iny tompoko ianao zany mamarana ny antso e iny tompoko miaraba tompoko miaraba tompoko miaraba mampatrika tatiko israka ihany ty miaraba tompoko tiako mba ho tenenina kely le mampatrika dia zao tsikena pirenenty mampianatra tsy manala baraka hoa sady mampime le tonreto mpitondra reto fanavoazana fa tena hita mihitsy hoe tena fahavoazana sady fafambaraka fa reny ve ny teny filoha-pirenena reny hoe mahazo hita amin'ny fikeonam-pirenena daholo ny olona rehetra akoatrany gasy akoatrany tsy gasy zany fa hoe avy amin'ny velany maninona moa ngamo izy afaka manafaka an'izany izy nge nanoga fanjakany fa tsy votidim-bahoaka ka hoe manana fahefana anatanteraka an'izany manaraka izany io andeha matompony HCC tena mialatsiny amin'ny tenenty fa fantatsika rehetrarehetra fantatsika rehetrarehetra ny fahaizan'ny lomano tafapetraka teo araky ny teny hoe mahay miasa koa raha nanontaniany foana gazety fa ahoana moa ianao tsy miala fa nahoana moa anao ino moa efa herinareo doro mobaniny mahay miasa fa izy mahay miasa mihitsy izy satria nahoana izy izeny nametraka ny andiana toy Andry Rajoelina teo tamin'izy lany tamin'ny voalohany nanaiky izy fa gasy tanteraka mihitsy izy amin'izao fotoana izao izy dia rehefa niditra rehefa fanonga fanjakany rehetra dia milaza fa hoe tsy gasy izy fa vazaha dia amboarina ny lolony ry ahafahana mipetraka eo amin'ilay toerana dia lazaina fa vazaha izy dia nanaraka koa ny le filohan'ny HCC hoe tsy vazaha izy dia nanaraka ilay ministry arian'ny fisarana dia nanala anazy fa hoe efa tsy gasy izy noho ny fankalana sy ny felonana sy ny alako sekretary amin'ny vasaty fa tseritrerety ny zavatra nataony natonga azy ny alatesy ny fikresaka tonga zany fa fantatry ny rehetrarehetra zany dia tia ny tiako tenenina ahoana moa reto dia tenin'olona rehetrarehetra teo reny mbako manana daholo gasy manambady vazaha na mipetraka tany velany na mipetraka teto toerana citoyen daholo reny manana nationalité français ohatra zao teneniko na dia sy teteny izany zanako zao manambady vazaha manana nationalité français izy manana nationalité malagasy ny vadiny mipetraka ny andafy izy mipetraka te Madagasikara ny presidensy ity ny zavatra atao gasy izy ny zavatra atao ny velany vazaha izy ka ahoana moa andeha matofo moa tsy mahazo miketo fa izy amory reo ve no Andriamanitra no nakana anazy izy indray no miteraka anazy ka hoe mamany nanambady vazaha dia miteraka n'le ialatsiny aloha fa ohatrany nampiteniteny foana gasy ray gasy reny fantatra tsara sala amin'ny posiko mihitsy izy mianakavy ireo fantatra fa tena ohatrany hoe mampanahelo le presain'le olona lebekelonana ahoana moa andeha matonga be ny faniny hita miariary be zao le vady miaraha mahita dia ahoana moa no hoe mbola velona ihany izy hirosaka ao amin'ny zavatra hotanany tiky sainam-pireneny ty dia afaka mampiditra ny tinga binety izy satria efa hoe gasy ny vazany sy noho ny karana dia afaka mirosaka koa zany reny olona reny dia ahoana reny volamena hoe 30 kilo nany reny maninona ty naderevany eo amin'ny fitarany zany fa ny fanondenany andrima toy Andry Rajoelina ny tena hita fankalana ka zao fotsiny teneniko anareo na inona na ela na oaingana raha mbola Andriamanitra no mitampana ny fiainan'ny vahoaka sy ny fireneny ty tsy maintsy mbola tapavirinety ary mbola fidiny vahoaka izy tiako lazaina amin'izay iny dia tsy zakan'ireo olona reo satria napita zavatra be
anefa ladiny daholo reo raha zava-bitany fahaizana tena tsy amenatra anany tena izany reo ve tahita fa takina amin'ny masony reo zamba tsy mahita nefa ny mbola zavatra ataony ihany mbola tokatokanana eroteroa fa raha manakanjo izy tsy mikasika momba an'ireo fa nao nena azy manokana zay ny tiako tenena aloha fa lasa telo loatra le foko satria malahelo fa rehefa mirosaka dia alao izy rosaka fa zasahoranareo fa matahotra anareo nidirany eo nirosany eo ka natsokosako angy izy manana olona tolotra betsaka zahay nvilitidy azy zay tsy miala amin'ny mandrakizay ary tinay satria izy mahay maka ny fony vahoaka ny vahoaka koa maika ny fony efa be ny zava-bitany tetaka mitsinjo mahantra ho any kambotsy ny tsy mananasy ny tsy fianarana ninninninninninna nanatra sakafo lefe potitsarin'olona zay da ianareo amin'izao aiza mitidinareo sy nitarenareo reny bonabonaka be tsy malala miantra hoe volam-bahoaka sy alaherim-bahoaka daholo reny mba malala miantra ripitondra fa mampalahelo be le fesanareo fa miala tondrina fa misaotra toko so nabetsaka ianao dia makasitraka toko zay no antso noraisina tamintsika ry mpiaino jaina akasitrahantsika rehetra tao anatin'izay faneho-kevitra izay fa mitinana sady famaranana ny fandarana ihany koa amin'izao atoandro zao zafady toko misongadina ny faneho-kevitra any amin'ny hoe mahamalagasy malagasy amin'le teratany malagasy zany io tiako tenenina dia nisongadina na dia atao hoe amin'ny hevitra hafa ary nitondran'ny mpiaino azy eo amin'le hoe tehiverina amin'ny tena ara-dalàna ary tsy nandà mihitsy ny ataontsika hoe satria mahatsapa zany ny olona fa tsy afaka miala amin'izay hoe iraisam-pirenena izay Madagasikara ka dia hoe misy lanjany ny fahenon'ny olona ny faneho-kevitra ny sadeky manoloana ny zava-misy eto Madagasikara ny amin'ity nanatritsika azy fotsiny dia ny hoe raha resaka zoam-pirenena malagasy no resahana satria ny famerimberina tokoa izay resaka izay ary somary malahelo ny sain'ny olona zany ao anatin'izay hoe zoam-pirenena malagasy sy ny zoam-pirenena vahiny etsetretsetra ary tafampiritsaka mihitsy ary ny hevitra hoe betsaka ny malagasy manambady vahiny manana zoam-pirenena vahiny sy ny sisa raha ny teniko zaho manokana dia zao izaho tenako malagasy ihany no afaka ny mandany tenako tsy ho malagasy intsony averiko indray mandeha izaho malagasy tenako ihany no afaka mandray fanapahan-kevitra hoe mbola teo malagasy aho na tsy teo malagasy intsony ka maika ave fa za ny vadiko malagasy ny ray aman-dreniko malagasy sy ny sisa ohatra no sarotrarotra ihany ny andavako ny tenako sy ny ankonako hoe tsy ho malagasy raha resaka hoe manana ny zoam-pirenena vahiny sehatra anakay afy safidiny tsirairay ny manoloana ny asa iandreketany sy ny fandrarana mety ataony sy ny zava-misy fa ny dorizinany dia malagasy sa tsy marina mampisoa ka eo zany mila misaina tsara tsika mamantatra ny zavatra misy donc zany ny zavatra tiana tenena dia hoe tsy tokony izy malagasy tena malagasy samy ifampepanga na izy na iza zay fotsiny fa ianao malagasy io za malagasy io sika ihany ny afaka manapa-kevitra tena tsika tsirairay avy hoe mbola teo malagasy na tsy teo malagasy tsony raha ny eritreritro raha izaho manokana fa zay mahatonga manazava tsara ny hoe
fananana zao pirenena vahiny dia miankina amin'ny situation misy na eo amin'ny sehampitantanana izy na eo amin'ny resaka iraisam-pirenena na resaka andraikitra raisina na resaka fandarana sy ny sisa tsisy tokony hamezana tsinony tsirairay zay te hakan'izany zao pirenena vahiny zany fa le famoizana an'le izy eto amintsika manko dia miboiboika loatra ny fankahalana sy ny tsy fitiavana ka raha vao izay no midomina betsaka ao anatin'ny saitsika ao anatintsika ao dia tsy misy zavatra andeha eo amin'ny asa rehetra izay ataonao satria nahoana tsy tokana na anankiray ny malagasy toko fa marobe afaka mijery sy mamantatra ary manara-maso ny zavatra misy rehetrarehetra oka zava zay le izy zay ny ataoko hoe na dia tsy manana fahefana na dia tsy manana andraikitra eo amin'ny sehatry ny fitantanana na ara-politika na sosialy na toe-karena na fanatanjahantena na inona ny olona anankiray zoany tompoko no manara-maso sy mamantatra ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka misy eto amin'ny tanindrazany oka zava ty resaky ty matoa zay ny amaranako azy misy avorivory ny hevitra na ao anatiny ao na ety amin'ny vahoaka na izany misy zavatra tsy mikôla ao misy zavatra tsy mety ao dia ahoana dia ifampiziriziry eto ve ramba tsy mety ramba tsy mety andrasantsika moa nytoy any vaovao rehetra mahakasika ny any misadeky sy ny sisa efa misy ny vaovao ofisialy lazaina eo foana eno ihany ko ho an'ilay namana izy izy iny onjany aina moa sa onja tiana fandriana amin'izay nilarana telefona orana zay fa ho resantsika namana Jean-Claude de Malala mba hiezaka hanana an'izay ihany koa dia izotra izy ao anatin'ny fandeho-kevitra mba hifampizarazarana ao anatin'izay idiran'ny rehetra rasitrahantsika rehetra mampatika indrenjanason teto amin'ny fanolorana sorany ianao mampisotra amin'ny lafiny teknika